miarabantsika rehetra sady manonona ny teny-piadanana teny-pitahiana amin'ny anaran'i Kristy Jesosy anapaka amintsika rehetra rehetra. Voalohany koa dia hoe mbola tsy afaka manao direkta hatreto satria mbola tsy feno 80 andro ny date de création an'ny pejitsika vaovao dia lolo fanotsorana. Mbola 30 andro zay ny lasa tamin'ny 21 juin teo. Donc zany mbola miandry isika, mbola miandry 30 andro manaraka eo amin'ny 1 mois eo à partir an'izay tsika afaka manao direct. Zay no règle ny Facebook, mahakakana fotsiny efa nisy fotoana nanao extrait ana direct teto tamin'ny fampahafantarana, hitanareo amin'ny page vidéo épinglé eo le izy de mahakakana fotsiny hoe nety le izy tamin'izany de tapitapoka teo lasa misy an'izay exigence amin'ny Facebook zay de zay no mahakakana fa tsy maninona raha antsika moramora eo le izy de mandritra an'izany fotoana izany dia tsy mitsahatra isika ny fanonona fiadanana sy mifampiraroso eto foana manao publication eny antsefatsefany eny ho fantsiana amin'izay diso sy ho fampahafantarana mifampahafantatra mifampizara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny endrika maro isan-karazany manoloana ny trangan-javatra sy ny zavatra ohatr'izany izay mikorina sy misesesy mandalo iainantsika sy mampiainantsika amin'ny fiainana andavanandro amin'izay isitsika. Tsara ny tompo. Ny publication ny pub zay hozaraiko amintsika androany dia par rapport amin'ilay publication nataoko farany teo hoe aleo koa meno kalony fahiny toy izay meno antsapiterana. Fizarana ny anahy partage fa tsy m'inciter an'iza siza na hoe mi-influencer, za tsy influenceur fa mizara ny sitrapon'Andriamanitra, partage foana ny anahy, mandray message ihany koa amin'ny alalan'ny partage zay zaraiko. Important be zay mino fa voarainao ny tiana ambara amin'izay. De rehefa nanao an'le publication hoe aleoko lavitra meno an'ny kalony fahiny ohatra hoe ry solika, ry feon'ny merina, ry nalina kotoforinga sy ny ohatran'ireny toy izay mijery antsapiderana. De à partir de publication de mandeha indray ny teny hoe be kritika, tsongolohana daholo ty zavatra rehetrarehetra ity tsy tokony ohatr'izao ny pubanao raha mpanompon'Andriamanitra ianao, raha pasteur ianao tsy tahaka an'izany fa ianao de maloto fo de izao de zavatra ohatran'izany zany de par rapport amin'izay no hitondrako afatra sy andraisako afatra kely vetivety fotsiny zaraiko amintsika. Averiko ihany fa za tsy influenceur, za tsy mi-influencer an'iza siza, za ihany koa tsy hoe anova ny toe-pon'olona sy ny toe-tsain'olona sy ny toe-panahin'olona satria ny olona tsiraray avy dia safidiny. Ary ny zavatra rehetra zay lazaiko dia tsy accusation an'iza siza fa mizara manao partage ny tenako ary amin'izay partage zay dia manindry foana hoe misy lesona tokony hotsoahana. Karaha ny teny zany hoe aleoko mijery miaino kalony fahiny ohatra ry nalina kotoforinga na ohatra koa hoe hiragasy toy izay mijery antsapiderana de misy lesona tokony ho azo tsoahana ao anatin'izany. De zaraiko amintsika sy ataoko précis tsara ilay lesona. Ny antony itenenako an'izany dia voalohany ny mpihira kalony fahiny ny fitafiana dia na tsy ataoko hoe amin'ny fahafenony raha fa la moitié tsy mi-exagérer zany dia manarona fitanjahana maotina. Ny tononkira misy fananarana, misy anatra, misy message. Ny gadon-kira azo iafina ihany. Na de ataoko hoe tsy misy resaka famonjena ary fa ny mpihira évangélika amin'izao dia manao show daholy, manao show, manao star, manao intéressé, influenceur sy influenceuse daholy. Tsy misaina ny zavatra any ambony ary ny tena zava-doza sy ny mpihira. Ny mpihira hoy aho ny tena makarikoriko sy mampandoa par rapport amin'ny erin'ny filazantsara ny Baiboly zany ny soratra masina dia ilay toe-po corrompu
mampijabaka. Azonareo ny tiako tenena amin'izay hoe mampijabaka izay. Ka ny ankamaroan'ny hira evanjelika amin'izao a, ny ankamaroan'ny antsapiderana, tsy ny ankamaroany fa ny fahafenony mihitsy a, dia mampalahelo fa mampijabaka. Misy fanahy be da be simba sy ara-panapotika rava ao ambadik'ilay izy. Corruption. Tsy manao accusation aza fa miattirer ny attention anao amin'ilay hoe message afatra. Ka izay nahatonga anany teny hoe aleoko mihira kalon'ny fahiny, miaino kalon'ny fahiny toy izay iariderany naty antsapiderana. Mafy zany teniko zany, mafy zany. Aleoko miaino nalina kotofiringa, miaino kintana telo, miaino hira gasy, na dia tsy à l'aise amin'izany ary ny tena. Au moins mba misy message enao mijery fitafiana mba azo iafina ianao, miaino gadon-kira mba savay ianao, na dia tsy misy famonjena ary ao anatin'ireny. Toy izay ieno tsy mafana tsy mangatsika, surtout manao azy Jesosy Kristy ho famenarana. Mino fa voarahinao ny afatra ao anatin'izany a, pedapenareo ny choqué amin'izany zavatra lazaiko izany fa izay no tsindriko sy ataoko mazava ampitako afatra amintsika atao anatin'ity message ity. Mino fa tafita aminareo rehetra ny afatra. Amaranako azy dia mifaminan'ny Isaia mpaminany tamin'ny vahoaka Israel, fiangonana Hebreo. Za tena mahita hoe direkta amin'ny fanjakana malagasy, ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy ihany koa ilay faminaniana. Ity firenena ity manaja manaja n'Andriamanitra tsy to amin'ny molona. Antsapiderany oye fa ny fony kosa lavitra ny filazantsara, lavitra ny Jesosy Kristy, lavitra ny aza mamono, aza mijangajanga, aza mijoro ho vavolombelona andainga sy ny sisa rehetrarehetra. Tianao Jesosy. Rahasoa.